miarabantsika ndray manaraka an'izao fitoriana zao teny meny Jesosy atsika androany dia ao amin'ny Jérémie toko fafito. Jérémie toko fafito satria araka ny tenin'Andriamanitra moa amin'ny Baiboly tsy zava-baovao eto mba amin'ny masoandro fa raha misy izy zavatra efa taloha dia ny taloha ihany no miverina. Tamin'ny andron'i Jérémie talohan'ny hanababoana ny Babilôna dia nisy zavatra niseho tao nataon'ny olona. Misy olona mandeha mivavaka, mieritreritra mivavaka fa ny fahitan'Andriamanitra azy hafa. Ohatr'izay ihany koa satria ho avy Jesosy verina ny tantara dia be da be koa tsika no mivavaka, mieritreritra tsika mivavaka fa ny fahitan'Andriamanitra azy hafa. Dia izay no azavaina amintsika androany. Jérémie toko fafito. Izao teny tonga tamin'i Jérémie avy tamin'i Jehovah. Mitsangana mba havadin'ny tranon'i Jehovah ary torio izao teny izao. Ka ataovy hoe: meno ny teny Jehovah ianareo ry Joda rehetra izay miditra amin'ireto vavahady ireto hiakoky anatrian'i Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah Tompo maro Andriamanitra Israely. Ataovy tsara ny lalànareo sy ny ataonareo dia ampineniko amin'ity tany ity ianareo. Aza matoky ny teny lainga hoe tempolon'i Jehovah ity. Fa raha ataonareo tsara sy mahitsy ny lalànareo sy ny ataonareo ka mitsara marina ny adiny amin'ny namana ianareo ary tsy mampahoro ny vahiny sy ny kambody sy mitondra tena na mandatsaka raha marina n'ity tany ity sady tsy manaraka andriamanikafa hahatonga loza aminareo dia ampineniko amin'ity tany ity ianareo dia eto amin'ny tany no meko ny razanareo hatramin'ny elaka ho mandrakizay. Ianareo matoky ny teny lainga nefa tsy mahasoa izany. Angalatra sy hamono'olona ry jangajanga va ianareo anihatsi-to sy andory didikazo manitra ao amin'ny bala sady anaraka andriamanikava izay tsy fantatrareo nefa mbola ava miseho teo anatrehako amin'ity trano ity ihany ianareo izay ny antsoina ianarako ity ka manao hoe efa voavonjy izahay. Hoy izy Andriamanitra tamin'i Jérémie: ndany ianao izy makany mivavadin'i Jerosalema. Rehefa makany mivavadin'i Jerosalema ianao satria betsaka izy ny olona andeha hiditra hiakohako eo anatrehan'Andriamanitra, izany hoe andeha hivavaka. Dia izao teny izao no toroy amin'ny olona. Dia ny teny vao manomboka dia ataovy tsara ny lalànareo sy ny ataonareo ary aza matoky ny teny lainga hoe tempolon'i Jehovah ity. Dia izany zavatra izany hitantsika mihitsy hoe verina amin'ny andro ankehitriny. Ny tan'Andriamanitra izany dia izao: ny olona mandeha mivavaka dia olona tsy mahitsy ny lalana, tsy mandeha mahitsy, olona mivilivily, olona manao zavatra ratsy nefa tonga mivavaka ihany. Dia ilay olona nefa amin'io matoky lainga, izay ny fiantsoan'Andriamanitra azy, matoky amin'ny teny lainga aho izy izay tsy mahasoa. Dia inona ilay teny lainga amin'io? Matoky fa ao amin'ny tempolon'Andriamanitra. Tempolon'Andriamanitra izany tamin'ny andron'ny Joda io ny reharehan'ny rindra tao Andriamanitra, ao ny anaran'Andriamanitra. Dia faly ery izany rehefa mivavaka ao amin'ny tempolo satria ao Andriamanitra. Ohatrantsika ihany io ankehitriny, be da be ny olona mitoky amin'ny lainga, matoky amin'ny zavatra tsy mahasoa, matoky amin'ny tempolo, matoky anarana maro samihafa. Misy olona rehefa teneninao izy hoe nao ve mino fa tena tonga any an-danitra, dia matoky izy fa ny zavatra tokony dia izao: za vao kely anie natao batize, za efa vita confirmation. Toy izy Andriamanitra hoe aza matoky amin'ny teny lainga fa tsy mahasoa izany. Ny zanak'Israely ohatr'izay foana. Rehefa tonga Jesosy Kristy Tompo, nitory Jesosy, inona indray nitokiny? Izay hoy izy: rainay Abrahama ny rainay. Nitory indray Jaona, nareo izy Jaona aza mitoky hoe aza manao hoe Abrahama ny rainareo. Ny olona izany mora matoky amin'ny zavatra tsy mahasoa, mora matoky amin'ny lainga, mirehareha amin'ny lainga. Dia rehefa mandeha ny ten'Andriamanitra toy izy hoe: nefa mbola avy miseho teo anatrehako ihany ianareo amin'ity trano izay efa niantsoina ianarako ity ka manao hoe efa voavonjy izahay. Io ny anisan'ny tena mamotika amin'ny fiangonana ankehitriny: efa voavonjy izahay. Efa voavonjy ka hatramin'ny voalohany zay tamin'ny vao kely efa vita batiza, zay efa nanao confirmanda, zay efa tatabenay paster. Zavatra tsy mahasoa, olona tsy mahasoa. Iza moa i Abrahama izany ny olombelona ihany, ary Abrahama tsy malala ny jiosy izany. Raha makintsika amin'ny Isaia 63, izao ny voasoratra amin'ny Isaia 63 diny fa 11. Kanefa ianao ny rainay, ary Abrahama tsy malala anay
ary Israely tsy mahafantatra anay. Jehovah ianao ny rainay, mpanavitra anay, ny anaranao mandrakizay mandrakizay. I Abrahama izy tsy malala ny Israely satria araka ilay nyteneniko teo raha mamaky any amin'ny Jaona tsika anisan'ny riarian'ny jiosy io hoe zay taranak'i Abrahama, zay ohatran'ny kristianina amin'izao hoe zay ny razambenainy mialatsiny manonona anarana efa ao anatin'ny fiangonan-dehibe zay ane foatr'izao tsy malala antsika daholo zany rehetrarehetra zany. Jaona toko 10:20 toko 9 azafady dia namaly ireo ka nanao hoe i Abrahama ny rainay. Hoy Jesosy tamin'ny raha zanak'i Abrahama ianareo dia ny asan'i Abrahama ny ataonareo fa ankehitriny nareo mitady hamono ahy. Olona matokany Abrahama, olona mieritreritra ny tenany efa voavonjy, efa pino, efa ao amin'Andriamanitra zany. Nefa hoy izy Jesosy inona ny ataony? Mamono an' Jesosy, mamono ny tompo. Beta be ny kristiana ohatr'izany fa tsy fantany. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra miteny any amin'ny Apokalipsy manao hoe Jesosy izy efa nivelany, efa tsy ho trano intsony, tsy efa ho mpiangonana intsony. Dia nefa mirehare foana hoe zay efa voavonjy ka. Dia ho avy miseho anatrehan'Andriamanitra hozy izy. Any amin'ny Isia toko 7:15 izy dia mbola miteny an'izany ihany ny ten'Andriamanitra hoe lazao eo amin'ny oloko izy ny adsoany, ny alalan'ny lalako izy ny tiany ho avy miseho anatrehako foana nefa ny zavatra hafa ny ataony. Isia toko 7:15. Izao ny fiantsoanao fa aza tao malemy. Asandrato ny feonao tahaka ny anjomaraka ambarao amin'ny oloko ny adsony ary amin'ny taranak'i Jakoba amin'ny fahotana. Nefa izao mbola tadiaviny ihany isan'andro isan'andro. Ary ny alalan'ny lalako ny sitrany tahaka ny firenena efa nanao marina ka tsy nahafoy ny fitsipik'Andriamanina no anontaniny aminao ny fitsipiky ny fahamarinana sy ny aniriny fihevian'Andriamanitra. Ny alalan'ny lalako ny sitrany izy tahaka ny olona manao ny marina. Ny fanontaniany amiko ny fitsipika ny fahamarinana izy sy ny aniriny fihevian'Andriamanitra. Zany hoe raha zavatra tian'ilay olona zany tiany ery zany ianao no mitory ny fahamarinana, tiany ery zany ianao araka ny any Ezekiel le hoe tao oloko izy mihaino anao ohatran'ny ataony akira, ohatran'le mozika tsara reny, ohatran'ny hoe olon'Andriamanitra daholo ny tonga ao am-piangonana nefa zavatra hafa ny ataony. Raha toy izantsika eo amin'ny Jeremia hoe jerevao hoe tsy hitanao ny ataondreo any amin'ny miafina hoy izy Andriamanitra. Fantatrao ny ataondreo any amin'ny miasina. Ny ankizy izy makakitay ny reny mampirehatra afo ary ny lehilahy makasitraka an'izany. Inona tian'Andriamanitra teny an'izany? Na ny zaza na ny lehilahy na ny vehivavy dia manota daholo, manota any amin'ny miafina. Ohatra zao beta be amin'izao ny zavatra miseho amin'ny télé tsy miteny intsony ny ray aman-dreny. Ny zaza manao fitafy tsy mety eo an-trano, ny reny makasitraka, ny ray koa makasitraka, tsisy miteny intsony na ny zaza na ny lehilahy na ny vehivavy samy manao ny ataony, tsisy miteny. Nefa manino ho avy ny ray miseho amin'Andriamanitra milahady, ho avy ny ray hivavaka dia matoky amin'iny tsy Jesosy ny atokisany fa inona? Teny langy, zay efa vita batisa, zay efa zao, tempolo, anaram-piangonana zay efa torena amintsika foana, zany foana ny atokisan'ny olona. Dia inona koa ny atokisana? Efa voavonjy zahay. Efa voavonjy zahay, toy izy Andriamanitra hoe zay ny mahatonga anareo manao fahotana eo anatrehako. Efa voavonjy nareo tsinona. Anisan'ny fitaka ataon'ny Satana amin'izao fotoana izao io efa voavonjy zahay. Efa voavonjy zahay. Jesosy tia antsika Jesosy. Jesosy tsisy marombako amin'ny tanany ray. Rehefa voavonjy indrem-pandeha anao dia voavonjy mandrakizay. Tsy mety very zany ny famonjena. Tianao loatra Andriamanitra. Nisy taona Satana naka fanahin Jesosy. Tendao ny vakitsika kely zay amin'ny Matthieu. Andiny fahenina ary ny devoly nitondrazana akany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy teo tapon'ny tempoly. Dia nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao manjera any ambany any fa voasoratra hoe izy andidiny anjeliny aminao ary eny an-tany nitondrany an'ireo anao. Fa andao ho tafotoana amin'ny vato ny tongotrao. Hoy Jesosy taminy. Voasoratra hoe koa aza maka fanahin Jehovah Andriamanitra. Hoy izy nalainy devoly fanao izy Jesosy dia taiza izy tao amin'ny tempoly. Ary tsy miteny eny amin'ny farany ambany amin'ny tempoly fa izy any etapony tempoly. Dia inona izy miteneny? Menjera izy fa Andriamanitra ne izy amindra fo aminao Andriamanitra ne izy raha lavo ary ianao mba hery izy aniraka ny anjeliny izy amonjy anao. Tenin'Andriamanitra ihany io.
dikany dia zao tsy maninona ianao raha manota aiza notoriana amin'io ao am-piangonana ao amin'ny tempoly tsy maninona ianao raha manota jesosy zany be indra fo zany mamonjy ianao foana zany tenin'Andriamanitra ihany metiny aminao amitaka anao fa lazaiko anao fa amin'ny baiboly baiboly dia miteny mihitsy fa ny famonjena maimaimpona ny famonjena azonao indray-pandeha fa zao no mitazona azy adidinao andraikitrao anatin'ny famasinana anatin'ny fandehanana amin'ny nitsiny sy ny rariny araky ny tenin'Andriamanitra anatin'ny fahadiovana zay ny famonjena fa be da be ny tenin'Andriamanitra milaza fa mitandremy ianao izy any amin'ny Romanina 1:20 fa raha ny tena asa oliva raha izy natao nitapan'Andriamanitra ianao koa izy na tsy jerentsika kely zay ho asorony raha ohatra ianao ka tsy mitandrina Romanina 1:20 koa indro ny famoram-panan'Andriamanitra sy ny fahasaripony aminao zay lavo dia fahasaripo fa aminao kosa dia famoram-panan'Andriamanitra raha maharitra amin'ny famoram-panany ianao ka raha tsy izany dia ho tapaina koa ianao ary ireny kosa raha tsy mifikitra amin'ny tsy finoany dia atsofoka ihany fa azon'Andriamanitra atsofoka indray izy fa raha nitapana ny hazo oliva naniry ho azy ianao ka natsofoka teo amin'ny hazo oliva tsara nefa tsy tena sapana maika izay tena sapana atsofoka Andriamanitra amin'ny hazo oliva nanapahana azy fa tsy tiako tsy fantatrao izany zava-miafin'izany raha lahy fandrao manao ny tenanareo endry ianareo fa efa misy saripo manjo ny Israely sasany mandrapiditry ny jetilisa tandrema hozy izy fa raha ny tena jiosy ary izy na isoron'Andriamanitra ho isorony koa ianao raha tsy mitandrina Jesosy moa mitena izao mihitsy hoe sapandritra zay tsy mamoy ho ampy hozy izy dia isoro any amin'ny Hébreu dia mbola miteny an'izany ihany tenin'Andriamanitra hoe raha ohatra hoe tsika efa nalala ny fiainana ka niembotra dia tsisy famelana atao amin'ny otatsony dia aza matoko teny lainga izy ny tenin'Andriamanitra fa tsy mahasoa zany tsy mahasoa tsinona satria amin'izao ankehitriny zao be da be mihitsy ny kristianina tratran'izay voafitaka ny mpaminany sandoka eo voasoratra mihitsy hoe amin'ny 9:7 hoe ay angalatra sy hamon'olona izy sy jangajanga fa ianareo dia nietsy to sy andirididikazo manitra mibala zany hoe zavatra mamofady ihany ny ataony olona dia nandirididikazo manitra mibala inona moa zany mibala zany io bala io amin'ny tenin'Andriamanitra nisy ny bala voalohany any amin'ny Josoa any hoe rehefa nomboka izy ka maty Josoa dia maty daholo ny taranaka rehetra niaraka taminy dia nisy taranaka hafa izy tsy malalan'Andriamanitra dia nanompo ny bala io bala io ny Andriamanitra tao Kanana tamin'ny androny io bala io Andriamanitra ny famokarana rehefa mamboly zany ny Kananita tamin'izany dia mila mivavaka amin'ny bala amin'izay mba misy taonjina mba vokatra be amin'ny asa mba hitsiry be ny zavaboary zay natonga ny hoe rehefa nandehananao mitsikilo tany ry zanak'Israely dia ngeza be sy vaventy le vokatra satria nyroborobo be zany hoe Andriamanitra ny firoboroboana Andriamanitra ny fahavokarana Andriamanitra ny fahombiazany dia tsy magaky sika fa zany koa ny zavatra hitantsika amin'izao zay mahatonga tenin'Andriamanitra hoe bala mpaminany ny bala satria ny zavatra toriana amintsika ankehitriny dia zay hoe mamokatra miroborobo bala zany dia zay le sady mivavaka ihany ny kristianina nefany mandirididikazo manitra amin'ny bala vavaka amin'ny bala ny arena tsy fohy mamona tsy fohy be da be ny olona mitoky amin'ireny olona ireny olona efa maty araky ny teniko toetra ny Abrahama Maria efa maty Petera efa maty daholo nefa ao ny ametrahana ny toky any amin'ny olona tsy malala tsy mba Jesosy Kristy tompo fa mifoazy tsika amin'izao andro farana zao mifoazy tsika aza manaiky matoritory aza manaiky elingelen'ny fampianarana tsy izy eo amin'ny 9:20 dia zao mivolaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jeremia any izao ny lazain'i Jehovah tompo maro Andriamanitry ny Israely aoka mifanatitra dorana ho nama mifanatitra hafa latsa-drà ka minana hena fa tsy mifanatitra dorana sy mifanatitra hafa no tenako tamin'ny razanareo na nandidiko azy tamin'ny andro nitondrako azy mivoaka avy tany amin'ny tany Ezipta fa izao kosa no nandidiko azy eno ny feoko dia ho Andriamanitra reo ary ianareo oloko dia andehany amin'ny lalana rehetra izay nandidiko anareo mba hahita anareo isoa
izy ny ten'Andriamanitra hoe zaho izy a tsy mifanatitra dorana zany na nirako an'ireo tsy fanatitra mihitsy hoano izy ny hena amin'ny teny frantsay dia izay mihitsy hoe ataoko inona mifanatitra dorana ajanony mihitsy mifanatitra dorana ary hoaniny hena tsy mila an'izany a fa ny zavatra ilaiko dia izao ahoana ny teniko inona ny lazay ny teniko inona ny voalaza ny teniko fa tsy fanatitra zavatra ety ivelany raha mandinitsika momba fanatitra amin'ny exodosy any dia miteny an'izao mihitsy hoe ny hoditra sy ny tongony avela any ivelan'ny tompo dia ny androana azy fa ny atao eo ambony fanatitra amin'ny alitara dia tsy inona fa jabora ny raha zavatra ao anaty zany hoe zavatra avy ao amin'ny fo fa tsisy zavatra ty ivelany tsika mantsy amin'izao ankehitriny izao sy dokan'le ivelany zay hevi zay le masontsika io zany ny tena tiatsika ny zavatra hitan'ny maso dia zay zavatra hitan'ny maso foana koa ny etintsika hoe omena an'Andriamanitra fa ny Andriamanitra ny ao amin'ny fo anahoana ny fonao inona no omenao an'Andriamanitra dia ny fonao voalohany indrindra fa tsy oatra amin'ny fariseo zay mahatonga Jesosy tezitra amin'ny fariseo satria ny fariseo dia le metoky amin'ny zavatra ivelany matoky ny razana zay moa ny tenen'i Jesosy hoe manajany molona izy fa ny fony kosa lavitra amiko satria mampianatra didin'olombelona fampianarana izy matoky ny zavatra ataon'ny razana matoky ny za taranaky levy za mpisorona nefa ny zavatra ataony hafa fasana ao izy fasana fotsy dia aza malaiko elingelen'ny olona fa jerevo tsara fa ny olona mieritreritra ny tenany vovonjy ny olona mieritreritra ny tenany eo amin'Andriamanitra Andriamanitra mety zavatra hafa any amin'ny Jeremia koa mbola hitantsika ozy izy nareo hoe zaho izy tsy manota atao aminay ny lalàn'Andriamanitra Jeremia 2:2 ao amin'ny Jeremia 2:9 dia mbola milaza an'izao ny 5 hoe ahoana izy ny anaovanareo hiendry zahay ary atao aminay ny lalàn'i Jehova fa ny afantaran'Andriamanitra antsika anie dia ny vokatra ahoana ny ataonao inona ny ataonao any amin'ny miafina misy fotoana tamin'ny andron'ny Ezekiela dia izy ny tenin'Andriamanitra hoe tonga izy ny loholon'ny Joda ho avy amin'ny tany aminy izy Andriamanitra hoe zaho izy tsy mety anontanian'ireo tsy mety anontanian'ireo izy fa tsy fantatrao ny ataon'ireo amin'ny afina ry Ezekiela dia ny tenin'Andriamanitra inona ny ataony any amin'ny afina nataony any amin'ny afina manompo sampy nataony any amin'ny afina lasa ny filakarena ao izy na ny olona na mpisorona na mpitarika nefa dia ho avy any misy onatry Andriamanitra mivavaka fa inona ny ataonao amin'ny afina inona ny fototra ienganao ny orenan'ny finoanao amin'inona fa raha Jesosy ny orenan'ny finoanao amin'ny teny lainga araka ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny teny tsy mahasoa amin'ny tantaram-pirazanana zany mantsy tenen'ny Paoly koa amin'ny Timote hoe alaviro izy ny tantaram-pirazanana fa mitonga ady zany ny anganongano mba avy antitra satria misy olona mitoky amin'izany koa izay teny lainga zay taranaka zao ny razambenay efa pastera zao dia amin'iny ny anorenana ny finoana tsy izy zany tsy baiboly zany faokotsika ifo fa ny tena fototra araka ny tenin'ny Paoly dia Jesosy Kristy tompo ihany io ny fehizoro indrindra mafy indrindra izay tsy miova tsy mivadika dia mitandremintsika membentsika amin'izao andro faran'izao aza manaiko sodoka aza minomino ny tenin'olona fa ny finoana dia amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity ihany fa be da be ny teny lainga iorenan'ny olona be da be ny teny lainga ametrahan'ny olona ny fiainana dia zavatra tsisy mahasoa avokoa dia aokotsika ifo aokotsika hitandrina manasantsika ihany iorona tsara amin'ny tena tsy miova iorona tsara n'ilay tsy miova dia Jesosy Kristy tompo izay Andriamanitra velona tonga nofo namonjy antsika